Aleloia, salama, shalom amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry ava malala ao amin'ny Tompo fa ali miarabanareo tsiraray averan-tany aho. Anio aho dia ampahery anao ary ampitandrina anao. Zany hoe avertissement no ho ataoko aminao. Ry havana fantatrao va fa ity tany itoerantsika ity tany ity dia ety no toeram-piasan'ny Satana sy ireo firongony. Ry havana toerana fiasan'ny Satana ny tany izay iainantsika. Inona no tokony ho ataontsika tsiraray avy? Tokony hiomana isika. Tokony hiasa ihany koa isika handrava ny asan'ny fahavalo ary koa hanomana ny andehanantsika ho any an-danitra. Ary koa mba tsy ho azo ny fahavalo. Ny ten'Andriamanitra dia mazava tsara manambara fa ety ambony tany ety Satana sy fahavalo. Ry havana ho vakintsika no eo amin'ny bokin'i Joba, toko voalohany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 ihany no vakintsika. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiko amin'ny anarany. Indray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra mba hiseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana tafaharo taminy. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly ny Tompo i Satana hoe avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho nandehandeha teny. Amen. Hitanareo zany? Avy nivezivezy tety ambonin'ny tany izy izany. Tety ambonin'ny tany. Ry havana, mbola afaka izy makany an-danitra amin'izao fotoana izao ary koa midina ety ambonin'ny tany. Ety mihitsy ny terrain-any. Ety mihitsy ny fiasanany. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Any ambanin'ny tany, any amin'ny hafobe ny plasiny. Ary izay rehetra tsy mankatoa an'Andriamanitra ary tsy mety miverina amin'Andriamanitra dia hiaraka amin'ny Satana mandrakizay any amin'ny hafobe. Izy ilay lohany amin'ny faharatsiana rehetra. Izy ilay rainy lainga. Izy ilay efa namitaka any Eva sy Adama hatramin'ny voalohany. Izy ilay atao hoe Lucifera ihany koa. Izy ihany koa ilay atao hoe Belzeboba. Zareo ireo koa dia telo. Izany hoe mangala tahaka an'Andriamanitra. Mangala tahaka izy tompoko. Ka mila mitandrina isika tompoko. Isika olombelona noforon'Andriamanitra no tiany ho ampijaliana mandrakizay. Andriamanitra te hanome antsika fiainana mandrakizay fa i Satana kosa dia ny ampijaliantsika mandrakizay no tetika ho ataony hatramin'izao. Etya izy mitady izay amongorany antsika mba tsy ho tafiditra lanitra. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko 5 andininy 9 ka hatramin'ny 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Hitanareo zany? Ry havana, mila isika manohatra ny devoly izay fahavalontsika. Ary mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa mandehandeha izy tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Ry havana, aza manaiky ho arapaky Satana ianao. Aza manaiky ho arapaky ny devoly ianao. Fa mijoroa, roa izy dia andositra anao. Roa izy dia andositra anao. Miova amin'ny toe-piainanao. Ialao avokoa ny ratsy rehetra. Fa izy dia miandry eo akaikintsika izy mitady izay amandriana antsika, izay amonona ny fanahintsika. Ary ny hafaran'ny olona izay makasitraka, izay tsy miady amin'ny fahavalo za, izay hoe tsy mandroaka ny asan'ny fahavalo, miala amin'ny asan'ny Satana, dia ny hafaran'ny olona izay mankatoa azy zany, mankatoa ny Satana zany dia any amin'ny farihy afo. Any amin'ny farihy afo tsy solofara. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20 andininy 10 no misy an'izany. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy toko 20 andininy 10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny devoly
izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Amen. Hitanareo zany any amin'ny fary afo sy solifara ary ho mandrakizay io tompoko. Ilay devoly sy ilay mpaminany sandoka dia hoany mandrakizay. Dia hoany kova ianao. Aoka isika hitandrina mafy dia mafy tompoko. Ry havana ho avy koa ny fotoana izay anazeran'Andriamanitra any Satana sy ireo devoliny ety ambonin'ny tany. Amin'izao fotoana izao aloha dia izay nomeny tompo fanomezam-pahasoavana no mahita azy avy amin'ny alalan'ny fanahy izay ao anatiny ilay olona izany. Ry havana, eny, efa nahita azy aho mandehandeha ambonin'ity tany ity amin'ny fahatezerana lehibe. Afaka jerenao ny video ato raha ohatra mbola tsy hitanao fa afaka tadiavinao ato amin'ny video izay efa navoakako ato. Ry havana, ho azeran'Andriamanitra ty izy, ho avy izany izy sy ireo anjeliny. Oka ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12 eo amin'ny manomboka amin'ny 17 mihitsy no vakio. Manambara io fa ho hisy ady any an-danitra ary ho resy izany i Satana sy ireo anjeliny. Ry havana, io Satana io ihany, izy ihany no ilay dragona, izy ihany koa ilay menarana tranainy. Ry havana, oka isika atahotra an'Andriamanitra, oka isika ijoro satria ho isy ny farany ny amin'ny fandalovantsika ety ambony ity tany ity, ny amin'ny fandalovantsika ety ambony ity tany ity, mandalo isika ety. Ato amin'ny boky Apokalipsy io 12 io eo amin'ny 12 ihany no ovakiko. Afantaranao tsara fa rehefa ho azera ety izy dia tena ho amin'ny fahatezerana lehibe. Amin'izao izy dia efa amin'ny fahatezerana lehibe satria kely sisa zany ny andro iainany. Anangonana izay olona tsy matoky an'Andriamanitra, anangonana izay olona izay misalasala, izay tsy mety manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ho any amin'ny afobe avokoa izany. Ry havana ovakiko ny amin'ny Apokalipsy 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Noho izany dia mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina any, fa loza ho any tany sy ny ranomasina kosa, fanidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Hitanareo zany? Ry havana, fantany fa kely sisa ny androny. Miazakazaka i Satana, miazakazaka andravarava antsika zanak'olombelona. Miala amin'ny ratsy tompoko, mifoaza fa ity tany izay itoerantsika ity dia ety ny toeram-piasany, ety ny braony, ety ambonin'ny tany ny toeram-piasany ary feno devoly ety. Feno devoly ity tany iainantsika ity. Feno devoly ity tany iainantsika ity. Ety no fitoeram-piasany. Ohatra ny ianao mandeha miasa any amin'ny toeram-piasanao, dia toy izany koa no ataon'ny Satana ety ambonin'ny tany. Miasa izy manangona fanahy, mihaza fanahy mba hoentiny any amin'ny elo. Ry havana, tropetra fanairana farany, mifoaza tompoko, mifoaza tompoko fa ho avy Jesosy. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.